أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Atsika androany mankasitraka Allah subhanahu wa ta'ala atsika nanametsika tanjaka fahasalamana avy tanjaka mitafa sy mifankahita eto androany. Ny resaka atsika eto androany moa momba ny zoovehivavy anatin'ny finoana Islam. Aiza ho aiza ny finoana ny zoovehivavy ao anatin'ny finoana Islam. Reto hiezaka izay tanisa zo vitsivitsy ho antsika vehivavy amin'ny Islam mba halalantsika bebe kokoa momba finoantsika. Voalohany anisan'izany manana droit tsika miasa. Zany hoe miasa fa tsy izay asa rehetrarehetra koa azo atao fa izay asa tsy mamporisika anao hiala anatin'ny finoana Islam. Asa izay halala aminao ohatra anisan'izany mivarotra, mivarotra labotika anao dia mivarotra. Anisan'izany koa anao manana zo mitady asa amin'olona fa amin'ny condition anatiny zany hoe anao tsy manala hijabinao, tsy manala fisaronanao anatin'ilay finoanao, tsy manananao finoana ilay asa. Rehefa miasa moa zany dia midika fa mahazo vola. Rehefa mitady vola atsika, misy vola izay azontsika vehivavy rehefa miasa ndraindraiky. Ka iny vola iny zany ananantsika droit dépensena amin'izay zavatra halal. Fa izina koa tsy indesina hoanina amin'ny zavatra haram. Zontsika tanteraka zany mampiasa volantsika amin'izay zavatra tiavantsika azy fa tant que izy mbola mipetraka anatin'ilay halal. Manana safidy koa tsika amin'ny fifidianana, manana zo koa tsika amin'ny fifidianana ny olona ho fofombadintsika. Raha ohatra zany anao tolorana vady, tsy tianao izy iny, manana safidy anao manao hoe za tsy hanambadana iny. Jusqu'à ce que anao mahita olona izay tianao, ho safidinao, ho vadinao. Anatin'izany zo ny vehivavy koa mahazo misaraka mangataka fisarahana amin'ny vadinao anao raha matsapa fa voany tsindra azo lena anatin'ny tokantranonao. Zany mbola zontsika vehivavy daholo zany rehetrarehetra tanisaina eto zany. Raha hita fa hoe tena manao zony malay-lehilahy, manana droit anao vehivavy mangataka fisarahana amin'ilay lehilahy. Zony vehivavy tanteraka ny ahovany ny fianakaviany, anisan'izany fianakaviany zany ny papany, ny anadany, ny tontony, ny zanany lehilahy ary ny vadiny. Hiaro azy mba tsy ho very lalana anatin'ny finoana Islam. Anisan'izany ohatra zon'ny vehivavy ahovana rehefa hita izy fa hoe anao zavatra tsy mety anatin'ny finoana. Publicité ohatra indraindray matetika amina publicité vehivavy atao fitaovana, asiana lamba fohy, asiana slip soutien foana dia alaina sary. Eran'ny toerana rehetrarehetra matetika amin'ny vehivavy atao fitaovana entina isintoman'olona amin'izay zavatra tiana atao. Ka zontsika tanteraka mahazo fiarovana amin'ireny lehilahy reny manoloana ireny zavatra ohatr'ireny. Zontsika vehivavy koa mahazo toeram-pionenana, toeram-trano hipetrahana. Anjaran'ny lehilahy miantoka ny dépense-tsika, mampihinana, mampiakanjo, manome tafo atsika. Zany anisan'ny zon'ny vehivavy anatin'ny finoana Islam. Anisan'izany zo zany mbola misy zo indray nefa hitambarantsika ty ny tena zava-dehibe ny zo hitambarantsika amina lehilahy. Zava-dehibe tokoa ilay izy satria maninona Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izy nanao zo amin'ny fanompoana tsy navahany mihitsy ny vehivavy sy ny lehilahy. Fa mitovy ny zo azon'ny lehilahy par rapport amin'ny vehivavy raha ohatra ka amin'ny fanompoana ny resana. Zany hoe tsisy hoe lehilahy izy dia ambonimbony kokoa ny fahasoavana azy rehefa mivavaka manao soala izy na hoe rehefa manompo Allah. Fa mitovy foana zany ny fahasoavana azon'ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa ao anatin'ny fanompoana no resana. Iny zany no zo hitambarantsika amin'ireo lehilahy. Dia anisan'izany koa ny zo hitambarana amin'ny resaka fianarana. Tsy ny lehilahy foana ny mahazo mandalina fianarana fa hatrany vehivavy aza mahazo mandalina fianarana tanteraka. Satria tsara ho fantatra fa ny vehivavy no université ny zanany voalohany. Raha ny vehivavy manam-pahaizana, raha ny vehivavy misy fahalalana, raha ny vehivavy misy fahendrena dia mazava ho azy zany fa endry sy manana fahalalana koa ny zaza izay ho taizany. Ka raha tsika zany mitady fiarahamonina mendrika dia ny vehivavy sisa ny tokony amporisihana mianatra amin'izay mba havita hitaizany zanany sy kolikoly azy olombanana. Zay zany raha momba ny zon'ny vehivavy no tenenina. Fa raha tsika hijery momba ny anjara toerana vehivavy ao anatin'ny finoana Islam dia manana anjara toerana maro ny vehivavy ao anatin'ny finoana Islam. Anisan'izany mama izy, anabavy izy, vady izy, zanaka izy, ray aman-dreny izy, ary koa mety ho vinantovavy ary mety ho rafozam-bavy. Quel que soit ny place ny vehivavy anatin'ny Islam,
dia mendrika ny toerana satria natao kolokoloina izy sy ho volavolaina mba tsy eo pefy ka anao zavatra tsy mety anary azy anatin'io finoana io. Zay sy zay zay kelikely mba vitany androany. Inch'Allah raha misy fanontaniana moa tianareo apetraka mavita alefanareo ao dia mankasitraka zay olona rehetrarehetra nanaraka an'ity fandaharana ity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.